Miarabanao any atokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Anio dia hiresaka zavatra anankiray antony namoronana an'io gropy hoe vato matafitohana io. Izay slogan hoe vato matafitohana izay no hoazavaiko fohifohy amintsika, tsy ataoko lavabe satria betsaka isika no diso fandray an'io hoe vato matafitohana io. Ny fandraisan'ny olona azy io ny fandraisan'ny maro azy io dia ohatran'izao hoe andeha zahako ny amorona sarin'ny papa katolika ny resahako eto, dia ataoko photoshope ahafahako mikendry ny mpino katolika, ahafahako mandratra ny fon'ny mpino katolika, zavatra ohatra izany. Izay no eritreretin'ny olona fa hoe vato matafitohina. Ohatra iray izay. Ohatra faharoa dia hoe andeha haka version amin'ny baiboly hoentiko hikendrena olona anankiray. Le hoe mikendry eto tsy hoe fikendrena mandatsakaina tahaka ny contexte-ny Saoly mpanjaka sy Davida any amin'ny bokin'ny Samuela, fa fikendrena atafitohina an'le olona, mikendry manokana an'le olona atao izay ahasorena an'le olona, atao izay ahatonga an'le olona ho tezitra. Dia ahoana ozy ny baiboly? Mitezera fa aza manota. Ary betsaka anefa no tsy mahatandrina an'izay contexte hoe mitezera fa aza manota izay noho ilay zana-tsipika fikendrena an'ilay olona manokana. Ohatran'izany ny fieritreretan'ny olona an'le hoe vato matafitohina. Fa tsy izay le izy. Tsy izay le izy tompoko. Ho azavaiko amintsika hoe inona le vato matafitohina, iza le vato matafitohina. Miainga amin'ny baiboly tsika. Verset anankitelo no tena manazava azy io tsara, miteny azy io tsara ao amin'ny baiboly. Dia ny Isaia 8:14 amafisin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahavalo ary ny Romanina toko fahasivy andininy fahatelo amby telopolo. Vakintsika le Isaia toko fahavalo andininy fahaefatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ho fitoerana masina ho anareo izy, fa ho vato mahatafitohina sy vato lampy mahasolafaka kosa amin'ny firenena roa amin'ny Israel, sady ho fandrika sy tota amin'ny mponina any Jerosalema. Dia fitoerana, dia ho fitoerana masina ho anareo izy. Dia raha mandinika isika eo amin'io bokin'ny Isaia mpaminany io amin'ny verset io le hoe izy, dia ingeza be fa tsy ikely. Ny dikan'izay dia manondro ny Mesia, manondro an' Jesosy Kristy io faminaniana hoe vato matafitohina izy garanty i lehibe ambaran'ny bokin'ny Isaia mpaminany io. Dia fitoerana masina ho anareo izy. Eto dia milaza ny faminaniana Isaia fa manambara ary manipika tsara fa le hoe izy izay ho fitoerana masina ho an'izay manaiky ho anareo, ho anahy, ho antsika rehetra izay resy lahatra, dia ilay endrika Jesosy Kristy fototry ny fiangonana. Le hoe eto ambonin'ity vatolampy ity naoriko ny fiangonako
ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy aresy azy. Io koa de misy mandray betsaka hoe i Petera ilay vato tondrony io tsy Petera na de hoe Pierre rocher fa i Jesosy Kristy ilay fototra fiorenan'ny fiangonana. Ka raha miteny ny bokin'i Isaia manambara faminaniana eto hoe dia ho fitoerana masina ho anareo izy de izay miorina eo am' Jesosy Kristy, miorina eo am'le fototra rocher tsy iza fa i Jesosy Kristy de tanteraka amin'ny contexte hoe ho fitoerana masina io. Misy endrika tempoly, endrika fiangonana, zay le hoe vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy aresy azy endrika tabernakla, izay zavatra ambarako anao zay somary efa lalindalina izay fa tsy valaparatsika fa rehefa misy ny fotoana manaraka de afaka hitondrantsika fanazavana eto zany raha sitrapon'ny tompo. Fa ho vato mahatafitoina sy vato lampy mahasolafaka kosa amin'ny firenena roa amin'ny Israel. Afaka raisinao amin'ny izay tianao andraisana azy izay hoe firenena roa amin'ny Israel izay. Fa meko indisy kely fotsiny ianao hoe firenena roa amin'ny Israel de ny fokon'ny Joda sy Israel fiangonana. Afaka ihany koa ambara hoe ny Romanina sy ny Jiosy tam'izany raha ny contexte satria ireo ny firenena izay mpanapaka tafiditra ary voakasika io faminaniana Isaia io tao anatin'ny kronolojia nisehon'ny Mesia Jesosy Kristy. Mitoy ihany ny fanazavantsika sady ho fandrika sy tota amin'ny mponina any Jerosalema. Fandrika sy tota. Haitsika tsara zany hoe fandrika izany haitsika tsara zany tota izany. Ny fandrika de fisamborana biby, ny tota de famandrihana biby ihany koa ary raha atao précis tsara de biby maloto izy tsika Levitikosy 11 ny voalavo. Raha miresaka an'izay biby maloto zay raha ny contexte biblika tao anatin'ny fanekena taloha ny alliance voalohany izany nomena Mosesy sy ny fiangonana Israel tao amin'ny tendrombohitra Horeba de manambara andreo jentilisa tsy mifora iveran'ny ankoatran'ny fiangonana Israel. Mazava amintsika angamba hatreo. Izay de mbola tsindrin'ny Petera voalohany toko faharoa andin'ny fahavalo. Ary vato mahatafitoina sy vato lampy mahasolafaka le nazavaintsika teo Isaia toko fahavalo andin'ny fahaefatra amby folo. Ary satria tsy nanaiky ireo de tafitoina tamin'ny teny izy sady izany koa no nanendrena azy. Vakitsika le Romanina toko fahasivy andin'ny fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany. Araka ny voasoratra hoe indro aho. Vakio indray le aho eto fa mbola angeza be fa tsy hakely. Midika izany fa ny any ambony Andriamanitra tsy toa mametraka vato mahatafitoina sy vato lampy mahasolafaka ao Ziona. Le Ziona tondrona eto de raha ny contexte de ny firenena Israel, Jerosalema, ilay nisehoany Jesosy Kristy, nisehoany ny famonjena. Davida manokana de niteny hoe manopy ny masoko any am-bokin'ny Salamoana, manopy ny masoko ho amin'ny tendrombohitra hozy izy avy aiza ny famonjena? Ny famonjena hozy izy de avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Davida eto de mahita ao anaty vision fa izy famonjena hipoitra avy ao amin'ny firenena anankiray Israel, Jerosalema, Nazareta. Tsy de tahitsika eto ihany koa zay fa tsy ampy ny fotoana amelabelarantsika an'izay fa anjaranao no mikaroka sy
mandalina trano. Toizantsika ihany le Romanina toko fasivy andininy fahatelo amby telopolo. Ary izay mino azy a tsy homenatra. Ary izay mino azy a tsy homenatra. De le eto mbola angeza be ihany manondro an Jesosy Kristy, manondro ny zanak'olona, manondro ny famonjena satria ny Mesia de midika hoe mpamonjy voaositra oin Kristy. Ka mino aho fa voaraintsika hoe inona ny hevitry le hoe vato matafotoina, fa raha ny zavatra misy am'izao vanim-potoana izao, am'izao ora itenenantsika izao aty anaty tambazotra sy eo amin'ny fiarahamonina, de tsy misy valaka am'le toe-po mifanafotoina mi-crée ota, mi-crée fandavona, mikendry. Ampiko ihany le ohatra na de efa nanome ohatra ary tany ambony, ohatran'ny hoe toko ohatra amin'ny vatana be le izy hoe mitondra ny fitondrana misy ao Madagasikara, ny atokony Andry Rajoelina izany, miaraka amin'ny partisan politika, ny minisitra, ny solombavambahoaka sy izay rehetra mpanohana anazy, de misy atoko mpanohatra, de izay zavatra rehetra ataon'le mitondra de disoiny leo amin'ny miara-manonja daholo, de mandefa teny leo amin'ny miara-manonja ohatra zavatra misy zany resantsika zany de ny teny avoaka ao ny zavatra voizinao de tsy misy zavatra pozitiva mihitsy fa hikontrena fotsiny mpitolo torapo entina andosona n'le mpitondra. Vice versa tahaka an'izay ihany koa ry zareo amin'ny miara-manonja, ninona action, ninona zavatra tsara vitany, ninona mety ho fampandrosoana ny efa nilofosany efa nataony de kendreny ny ankilany zay au pouvoir na mety ivelan'ny fitondrana, fa tafiditra ao anatin'le fanatisma, ao anatin'le lasaka loko orange volomboasary, de kendaina akatona amin'ny macro, alefa ny teny rehetra, foronina ny dossier, tahaka an'le mamorona pub hoe manao photoshop ikendrena fotsiny katolika, mitady sary ikendrena sabatista, mitady verset anapatipatiana na idénigrena témoin de Jéhovah, mitady toko sy andininy analikana pentecôtiste sy ny sisa rehetra, ora nefa soratra masina sy baiboly no ambara. Ka mazava amitsika angamba hoe iza le vato matafotoiny, ny valiny de Jesosy Kristy. Maninona moa no vato matafotoina Jesosy Kristy? Ary nandinika tsara sika par rapport amin'ny verset zay nomena teo, Isaia 8:14 hoe fandrika sotota amponina ny Jerosalema, de rehefa ny se révélé ny Messia, rehefa niseho Andriamanitra, niseho ho famonjena izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rehefa niteny Jesosy hoe izao no Messia, nisy passage izy niteny hoe izao sy ny ray de ny ray ihany ozy izy. De inona ny zavatra niseho? Tafotoina ny jiosy, tafotoina ny ogradé, ny mpanapaka tao amin'ny fiangonana, tamin'ny sinagoga, tamin'izany vanim-potoana zany, tafotoina ny fitondrana romanina, tafotoina ny jiosy rehetra, omboy. Zay le endriky ny fatafotoina. Ary ny arahantsika nahita ny fiafaran'ny tantara fa natolotra teo amin'ny Pilato Jesosy Kristy ary nitorturena, nororaina, nalikaina, nidénigrena, nitenenana ratsy, nanaparana zay rehetra mety ho fanaparana faratapiny de natao taminy avokoa izany rehetrarehetra izany. Ka amaranako azy vato matafotoina ny dikany Jesosy Kristy. Raha ny contexte izany am'izao vanim-potoana iainantsika izao
de tsy miova izay hoe vaty matafitohina Jesosy Kristy zay. Misy teny mandeha ary voasoratra ao amin'ny baiboly hoe loza ho an'izay iavian'ny fatafitohinana. Eto de betsaka ny tsy mahazo azy io. Mieritreritra ny olona fa hoe iza raha mitory an' Jesosy Kristy ilay vaty matafitohina ka tafitohina noho ny tory-teniko ny olona, de mieritreritra le olona hitoriako teny hoe loza ho anahy izay nitory an'le teny, nitory an' Jesosy Kristy, nitory ny soratra masina tam'le olona ka tafitohina izy. Ora nefa tsy izay le izy fa mifamadika am'izay hoe loza ho an'izay iavian'ny fahatafitohinana. Ny dikan'izay de hoe rehefa mitory an' Jesosy aminao mitory an' Jesosy Kristy amin'ny olona anankiray mitory an' Kristy Jesosy amin'ny atea na amin'ny jiosy na amin'ny sabatista anankiray na amin'ny pentekôtista anankiray na amin'ny olona anankiray zay ao anaty fanatisme religieux, ao anaty fanatisme resaka religion na mpanao politika na hafa ka tafitohina noho ny amin'ny fitoriako an' Jesosy Kristy iny olona iny, déranger, zany hoe sorena, mahatsapy izy, mahatsiaro tena izy fa voatsindrona, de loza ho azy, zay le hoe loza ho an'izay iavian'ny fanafitohina satria tonga aminy avy mianjera aminy ilay vaty matafitohina de tsy iza fa Jesosy Kristy. Izay le hoe loza ho an'izay iavian'ny fatafitohinana. Ka aoka ianao tsy ho diso fandray rehefa mamaky baiboly, aoka ianao tsy hanolana verset rehefa mamaky baiboly. Tandrema zany ka efa fantatrao raha misy olona mitory teny aminao ka raha misy tenin'Andriamanitra vérité tonga aminao ka tafitohina ianao de loza ho anao zay. Ka am'izay fotoan'izay de mangata am' Jesosy Kristy ianao, mangata amin'ny ray any ambony, mangata amin'ny avy indrindra hoe tompo raha sitraka ao de mamindrafo amiko ary esory amiko zany loza izay mianjera amiko zany. Nahoana le izy ny loza? Satria miendrika vainafo mitambesatra sy mivangongo eo ambonin'ny lohan'ny olona anankiray. Raha mitory aho ohatra aminao hoe ny lohalika rehetra dia andohalika am' Jesosy Kristy vaty matafitohina ary ny anarany Apocalypsie 19:13 dia tenin'Andriamanitra miakanjo akanjo voafafy ra izy de tafitohina ianao ka ozy ianao hoe tsy Jesosy Kristy zany ny anarany, anaram-bositra zany, tsy Jesosy Kristy zany ny anarany fa anarana napetaka zany, fa tsy maintsy tononina amin'ny teny hébreu ny anarany, tsy maintsy soratana amin'ny teny hébreu de ataonao ao côté ny sitrapon'Andriamanitra, ataonao ao côté le Apocalypsie 19:13 hoe ny anarany tenin'Andriamanitra, izany hoe hoanao zay miaina amin'ny tenin'Andriamanitra de marina aminao ny anarana hoe Jesosy Kristy, de tafitohina ianao noho izay toriteny izay de loza ho anao. Ka mila mifony ianao mangataka famelana Jesosy Kristy ny any ambony any no afaka manala izay loza mianjera aminao izay. Farany de farany amaranako azy de ny Marka 9:42 de milaza tahaka izao hoe raha misy ozy izy mahatafitohina ny anankiray am'ireny madinika mino ireny de tsara aminazy raha natonana vato fikisoam-bary ny voziny de atsipy any anaty ranomasina izy. Io le miverina manindry ny soratra masina io Marka 9:42 ny vakiko io de manambara an'le zavatra nambarako tany amin'ny voalohany indrindra hoe misy olona mikendry izy mpino fotsiny, mikendry izy mpanompon'Andriamanitra, le mpino tsotra le sincera kely le entiny fahatsoram-po mbola tsy de malala soratra masina fa de mino fotsiny ihany mbola ao anatin'ny hoe contexte hoe kristianina, membre ao anatina dénomination partisan amina finoana anankiray de mikendry zay
asorena an'ireny fotsiny izy mikendry zay asola afaka an'ireny fotsiny izy mikendry zay atafotoana an'ireny fotsiny izy de io verset marka 9:42 io no miteny an'ireny olo reny hoe tsara ho anareo tsara ho an'ireny olo reny anatonana vato be ny voziny de atsipy any anaty ranomasiny reny olona ireny voaray antsika angambany afatra fa de mirary soatsika rehetra tandremo ary manomboko zao fantatra hoe inona ny hevitry ny hoe vato matafotoina iza le vato matafotoina inona ny antony namoronina n'ity groupe ity hoe vato matafotoina iza no ambara atao anatin'ny vondrona vato matafotoina saotranao ny eno hatramin'ny farany tandremo ny teny avoakanao tandremo ny soratra soratanao samy responsable amin'ny zavatra ambaratsika isika tsiraray avy izao ny taditio tsy misy ho afamaina izany eto ho avy ny andro fitsarana mazava ny ambaran'ny baiboly hoe fa saingy tsy tanterahana vetivety ozy izy ny ratsy ataon'ny olona ka izany ny kirizan'ny foniny zanak'olombelona amin'ny fanaovany ny ratsy ny fiezahany ny fikendreny an'izay hoe atafotoana ny namana izay ny madinika izay veloma tompoka mirary soatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tain'Andriamanitra daholo